Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Quels que soient les problèmes, les peines, les souffrances, par mon esprit, dit le Seigneur. À tes pieds, je les dépose. Tu as le pouvoir de tout changer. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette souffrance se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Il est le seul qui peut tout changer. Par mon esprit, dit le Seigneur. Il est le seul qui peut tout donner. Par mon esprit, la santé, la prospérité, le bonheur. Dit le Seigneur. Aleloia, aleloia. Mbola faly miaraba anareo tsiraray aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'izao alina ny alakamisy faharoan'ny volana me izao. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, raha eninao ny hira teo dia manambara ny amin'ny hoe ny tendrombohitra dia hifindra avy amin'ny alalan'ny fanahin'ny Tompo ihany. Ny tendrombohitra voambara eto Tompoko dia ny problemantsika rehetra izany, na inona eo amin'ny fiainantsika ka mety ho olana eo amin'ny fiainantsika na koa raha ny fiainantsika. Ry havana, ny Tompo dia tiantsika ary ny fiainantsika tsiraray avy dia tsy handroso mihitsy raha tsy ao amin'ny Jesosy irery ihany. Izy irery ihany no vahaolana. Izy irery dia izy irery ihany. Ry havana, entsika izay iray izay ka
Izao tsika aloha dia amaky ao amin'ny bokin'ny Salamo 150 alohan'ny isika hivavaka io fideranan'Andriamanitra, ary atsapahantsika ihany koa ny fahalehibiazan'ny Tompo eo amin'ny fiainantsika, ary mbola nanomezany famindram-po antsika ahafahantsika mivavaka amin'izao andro alina mangina izao. Mangataka anao Tompoka hanokatra ny baibolinao raha misy baiboly ao aminao, dia ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia aorianan'izay mivavaka ho fideran'Andriamanitra isika, misaotra anazy ny amin'ny nanomezan'ny fotoana ho antsika toy izao dia rehefa avy eo isika aorianan'izay dia andray tenin'Andriamanitra, are tenin'Andriamanitra izany izay hoentin'ny fanahy masina, ahafahantsika mibebaka izany. Izany no ataontsika anio. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Salamo 150. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia manambara hoe ny fahatahorana ny Tompo no fiandoham-pahendrena. Aleloia! Idera ny Tompo amin'ny foko manontolo ao, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'ny Tompo, ka diniany izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, maharitra mandrakizay ny fahamarinany. Manao izay ahatserovana ny fagagana ataony izy. Mianatra sy mamindra fo ny Tompo, nomeny anina izay matahotra azy. Tsarovany mandrakizay ny fanekeny, nasehony tamin'ny olony ny herin'ny asany, tamin'ny nanomezany azy ny lovany jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra, mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahintsiana. Nandefa fanavotana ho an'ny olony izy, nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy. Masina sy matahotra ny anarany. Ny fahatahorana ny Tompo no fiandoham-pahendrena. Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoa izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Hivavaka isika hideran'Andriamanitra ary hisaotra azy amin'izao fotoana ahafahantsika mivavaka izao, ary tena ho atahotra tokoa an'Andriamanitra isika, satria izany no tenin'Andriamanitra eto hoe ny fatahorana ny Tompo no fiandoham-pahendrena. Ary tena ho atahotra tokoa ny Tompo izany isika any Andriamanitra iray mba hanomboka ho endry. Ary koa izy mamindra fo amintsika rehefa misy ny fatahorantsika azy. Ry havana hivavaka isika hidera ny Tompo, hisaotra azy alohany hainontsika teny hibebahantsika rehefa avy eo. Ray malala ho misaotra anao izay. Midera mankalaza anao ray, satria ianao ilay Andriamanitra. Ianao ilay lehibe indrindra ary tsy misy toanao. Misaotra anao izay ray malala ho, satria mbola afaka miantso ny anaranao. Mbola ato anatinay tsiraray avy ilay fofinaina izay anao ray. Misaotra ray ny amin'ny famindram-po, misaotra ray ny amin'ny fotoana mbola ahafahanay mivelona. Ray malala ho, maro ny efa tsy afaka miaina intsony, maro ny efa maty. Tompo malala ho, izay anefa mbola afaka miantso ny anaranao, mbola afaka hidera, mbola afaka hibebaka eo anatrehanao. Ka mangataka ny famindram-ponao Tompo, oka ianao anatrika anay, oka ianao are ny teny rehetra izay avoaka ny vavanay tsiraray avy, ny fibebahana izay ho ataonay rehefa avy eo. Tompo malala ho, hiverina aminao ny maro, hiverina hitady ianao, hiverina anatona anao raha eo, ka oka ianao no hiasa aminay tsiraray avy. Mangataka aminao Jesosy eo, anatrika anay,
Naizanaiza no misy ny olona ho tsiraray avy Jesosy eo dia mitongava tompo malala, mitongava manatrika anay. Oka ianao andefa ny anjelinao eran-tany hijery ny olona ho tsiraray avy, izay mivavaka aminao, izay mangataka aminao, anatrika anay amin'izao ora sy fotoana izao. Na oviana tompo, ainony olona izao, fotoam-bavaka izao. Dia oka ianao Jesosy io, amaly azy, hiaino azy Jesosy io, raha manantona anao izy, mitady ianao amin'ny fony manontolo izy, satria ianao no Andriamanitray. Mendrika andray ny voninahitra, ka mitenena fanahy masina, raiso ny kontrola, ny momba ny tenako manontolo amin'izao ora sy fotoana izao. Oka koa ianao andray ny kontrola ny olona tsiraray avy izay mitady ianao, izay mangetaentanao araka ny teny izay eninay teo tao anatin'ny hira, fa ianao Jesosy io, ianao irery ihany no mamindra ny tendrombohitra, ny fanahy masinao avy amin'ny herinao izany. Ka oka ianao Jesosy io, oka ianao fanahy masina io, hikasika anay tsiraray avy hanovanay mba tena tsy ho verimaina fotsiny ny fotoana izay ivavahanay eo anatrehanao ray. Fa oka ianao Tompo hiaino anay ary hanafaka anay amin'izay fatotra rehetra mahazo anay. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina io, misaotra ray malala. Aleloia, amen. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina antsika anio. Teo aho zany raha ohatra ka nangataka teny tamin'ny fanahin'ny Tompo dia mbola tsy nanokatra baiboly raha aho, fa mbola izany niomana zany tato tokantrano, mbola tsy niomana akory hoe hanao ny asan'Andriamanitra eto zany fa efa nahatsapa zany ao anatin'ny fanahyko fa efa nangataka ny amin'ny teny dia ny teny ny fanahy masina hoe Marka 13, Marka 13, Marka 13. Dia no nosokafako ilay Marka 13 dia toa efa noentina teto ihany izy io tsy tadidiko hoe tamin'ny sabotsy ve, fotoam-bavaka sabotsy ve, tsy tadidiko na koa zany misy fa version hafa zany no nraisina mety tao amin'le Matthieu angambany na tao amin'ny Luc angambany no voaray izahako na ilay mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika zany no nandray io teny io zany dia io zany nasain'ny fanahy masina naverina, ka noho ny efa nosokafako zany ny baiboly dia izy moa no mampafantatra ny fanahin'ny Tompo zany no mampafantatra, dia natorony izany ny verset izay ho raisina izany. Izany hoe tsy ho raisina manontolo zany ilay verset Marka 13 io, fa eo amin'ny andininy 24 zany andininy faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo ihany zany no raisintsika. Dia nomeny ihany koa ny ao amin'ny apokalipsy zany hoe notariny ny avy eo hoe raisiko ny ao amin'ny apokalipsy hoy ny fanahy masina zany ao amin'ny apokalipsy toko fahaenina dia hovakintsika zany ny eo ao amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo farany izany. Izay zany no ho raisintsika dia aorianan'izay tsika zany mibebaka, hibebahantsika zany io teny io, hibebakitsika zany rehefa avy eo amin'ny teny izay omeny fanahy masina antsika io zany. Dia afaka mandray ny baiboly ianao raha misy baiboly ao aminao tompoko. Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo. Dia tonga dia hovakiko koa zany ny ao amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fafito ambin'ny folo. Hovakintsika ny teny azafady apokalipsy toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Dia hovakintsika zany manomboka amin'ny bokin'ny Marka. Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Azafady. Ny titra dia hoe ny fiavian'ny zanak'olona. Fa amin'izany andro izay, azafady, fa amin'izay andro izay aorianan'izany fahoriana izany dia ho tonga maizina ny masoandro ary tsy hanome ny fahazavany ny volana, hiraraka avy any amin'ny lanitra ny kintana ary hozongozonina ireo hery
izay eny amin'ny lanitra, ary amin'izay dia ho hita ny zanak'olona avy eny amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Amin'izay dia aniraka ireo anjely izy ary anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra. Amen. Tao isika ndeha hamaky ao amin'ny Apokalipsia 9:1 ka hatramin'ny 7:10. Ary hitako fa rehefa novahana ny tombo-kase fahaenina dia nisy horohorontany mafy tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volana. Ary ny kintana teny amin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voany manta raha ozongozon'ny rivotra mahery izy, dia nisinda tahaka ny boky naorona ny lanitra. Ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny toerany. Ary ny mpanjakan'ny tany, ny lehibe, ny mpifehy arivo, ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia nihery tany amin'ny lavabato sy tany amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, koa iza no hajanona. Amen. Ry havana, tena ampatahotra ny zavatra iseho rehefa ho avy Jesosy. Ry havana, misy fandraisany ireo teny anankiroa ireo ao amin'ny bokin'ny Marka sy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Manambara marina zany fa ho avy Jesosy. Mahagaga satria tato ato dia avery ny fanahy masina foana izany, mampiambina antsika foana zany fanahy masina ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Jereo fa mbola nomeny ny teny anio hiambena antsika amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahoanlanitra. Ry havana, kely sisa dia ho avy ny tompo, kely sisa dia ho avy Jesosy eny amin'ny rahoanlanitra. Vonona ve isika tompoko hiaona amin'Andriamanitra? Vonona ve isika tompoko? Tena efa tsy misy intsony ny fotoana raha mahita ny zavatra miseho eran-tany isika. Ry havana, aoka isika hiomana mandrakariva ao amin'ny tompo mba tsy ho tratra ny zava-doza miseho ety ambonin'ny tany ety. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Marka 7:10 azafady. Ao amin'ny Marka 7:10 aveliko vakiana kely dia zay idinany fanahy masina eo zany ny amin'ny teny izay hovakiana. Hoy ny teny hovakiako amin'ny anarany: fa amin'izay andro izay ao aorian'izany fahoriana izany dia ho tonga maizina ny masoandro, ary tsy hanome ny fahazavany ny volana. Iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana, ary hozongozonina ireo hery izay eny amin'ny lanitra. Amen. Ry havana, efa hentsika teto amin'ny YouTube ny momba ny amin'ny zavatra iseho alohany ireo ho avy zany zavatra ireo ho tonga. Afaka vakianao, averinao vakiana ny Marka 13:10. Afaka vakianao ohatra ny am-piandohana. Fa eo amin'ny 9:20 ihany no vakiako satria hitako eto amin'izay alalanao raha ohatra ka tsy misy baiboly eo an-tananao, fa tsara mihitsika manana ny tenin'Andriamanitra satria io tenin'Andriamanitra io no ho amitahany fahavaloantsika raha tsy manana ane isika. Raha tsy manana isika dia amitaka antsika izy raha tsy mahalala tenin'Andriamanitra isika.
io tsinona no sabatra itsika miady io, ka raha tsy manana baiboly isika dia avao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany ene no hamitah ny fahavalo antsika. Izay anie no ataon'ny Satana e. Ny tenin'Andriamanitra io no entiny eo anatren'Andriamanitra hiampangana antsika. Ka raha tsy mahay verse ao isika, raha tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra isika, dia ho zava-doza ny hiandry isika. Satria izy tena fetsy ny fahavalo, fetsy ary tena mpamitaka ary mamandrika. Ka tokony anana ny tenin'Andriamanitra isika. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra andiny faha 120 ao amin'ny Marka 7:20 vakiko hatao amin'ny 7:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'izany raha toa ka misy olona milaza aminareo hoe indro ety Kristy na indro ery izy, dia aza mino izany ianareo. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana, ka aneo famantarana sy fahagagana amitahany na dia ny olom-boafidy aza. Raha azo ny atao izany, ka mitandrema kosa ianareo, indro efa voalazako taminareo rahateo ny zavatra rehetra. Amen. Ry havana, io anankiray fotsiny amin'ny zavatra miseho alohan'i Jesosy ho avy. Efa maro ny Kristy sandoka, maro dia maro dia maro, ary eo ihany koa ny mpaminany sandoka maro dia maro. Ka mila mitandrina isika ahafantarantsika mihitsy ny amin'ny fahavalo, izany hoe ny olona izay ampiasain'ny fahavalo, ampiasain'ny Satana izany, olona ihany no ampiasainy, dia lasa le olona mamitaka hoe izy no Kristy. Ary izy koa hoe mpaminany nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ilay faminaniana mivoaka. Ka mila mitandrina isika tompoko, ary ho avy ny fotoana hitoetra eo amin'ny toerany amin'izay ilay tena hoe antikristy. Izy ilay ho avy, io anankiray io no tena zava-doza no iseho, satria rehefa tonga io dia efa miomana isika fa ho avy Jesosy. Miomana isika fa ho avy Jesosy. Raiso ny tenin'Andriamanitra fa manambara marina izany tenin'Andriamanitra, vakio tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Amen. Nao amin'ny Tesalonianina koa dia ahitanao ny momba an'izany. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia manambara zany amin'ny 2:20 hoe fa amin'izay andro izay, aorianan'izany fahoriana izany, dia ho tonga maizina ny masoandro, ary tsy hanomeny fahazavany ny volana. Iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana, ary hozongozonina ireo ery izay eny amin'ny lanitra. Amen. Ry havana, zavatra mahatahotra izany, tena zavatra mahatahotra izany. Isika raha marekotrika fotsiny, indraindray tsika matahotra, na tselatra aza, nefa ny eto zany dia ny zavatra iseho dia ho tonga maizina ny masoandro, ary tsy hanome fahazavany intsony zany ny volana. Ry havana, tena ho maizy kitroka ane izany, tena ho maizy kitroka izany araka ny fitenitsika. Ibebaka isika rehefa avy eo, mampiomana antsika zany ny tompo, satria zava-doza ny iseho ary tsy ho zakantsika zanak'olombelona izany. Raha tratran'izany isika, raha tratra ny zava-doza iseho ety ambonin'ny tany isika. Iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana, ary hozongozonina ireo ery izay eny amin'ny lanitra. Ry havana, hozongozonina ny ery eny amin'ny lanitra, iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana. Ahoana no fahatsapantsika n'izany? Ahoana no fahatsapantsika n'izany? Efa vonona ve isika eo amin'Andriamanitra? Oka isika tsy ho variana amin'ity tany ity, oka isika tena hijoro tsara. Ry havana, tiantsika ny tompo, ary miantso antsika foana izy mba hiverenantsika aminy. 2:20 ho vakiko ka hatramin'ny 7:20. Ny ataontsika tsy ho raisiko ilay amin'ny Apokalipsy, anio zay zany tsapako eto, fa io no hoentiko eo amin'ny fampibebahana ny amin'ny asabotsy alohan'ny fandraisana zany ny fanasan'ny tompo, dia aorianan'ny fampibebahana ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika no mandray ny fotoana, izy no mampandray ny fanasan'ny tompo. Afaka miomana sady ianao tompoko, satria amin'ny sabotsy raha afaka piditra zany amin'ny 7 alina aty Eropa, dia mandeha direkta izahay eto amin'ny ho avy Jesosy
misy zany ny fitoam-bavaka direkta isaky ny asabotsy alina zany amin'ny 8 ora alina ty Eropa, dia ny indrem-pandeha isaky ny voalohan'ny volana no misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Dia amen, de ho toizako zany ny ten'Andriamanitra. Dia averiko zany ito teny ito amin'ny fotoana io sy ao amin'ny apokalipsia ilay raisitsika teo zany ao amin'ny toko fahaenina, iny zany no raisitsika zany amin'ny andininy le novakintsika teo zany andiny fahafiry moa izy teo, raso jerentsika kely ao amin'ny apokalipsia toko fahaenina andininy faha 12 zany io zany no raisitsika zany amin'io ka hatramin'ny andiny fafito ambin'ny folo zany, apokalipsia toko fahaenina io zany no raisitsika amin'ny asabotsy ary koa zany averintsika kely zany eto amin'ny marka toko 17. Dia ho toizako zany ny ten'Andriamanitra ato amin'ny marka zany de hibebaka isika rehefa avy eo. Dia averiko kely amin'ilay andiny 19 hoe iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana ary ozongozonina ireo ery izay eny amin'ny lanitra. Ry havana zava-doza izany, iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana. Ahoana no fahatsapantsika n'izany? Ary ozongozonina ireo ery eny amin'ny lanitra. Eny amin'ny lanitra zany de iozongozona zany ery eny amin'ny lanitra eny ambony eny. Inona no zavatra anjohantsika amin'ny fotoana io raha mbola eto ambonin'ny tany isika? Ry havana tsy fankahitana intsony izany. Tsy fankahitana intsony izany ety ambony ity tany ity. Ry havana, eo amin'ny andiny 19 tsika izao. Ary amin'izay dia ho hita ny zanak'olona avy eny amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Amen. Hita zany ny tompo amin'io fotoana io. Eo zany ny tompo dia ho hita zany. Ho hita zany zanak'olona hoy ny ten'Andriamanitra eto avy eny amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Amen. Ry havana, eto amin'ny écran de misy soratra hoe indro avy aingana aho ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba amaliako ny olona rehetra araka ny asany avy. Apokalipsia toko 12:20. Ry havana, ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Eto amin'ny marka izy dia izy lay eny amin'ny raho an-lanitra. Eny amin'ny raho an-lanitra izy ampiakatra antsika. Ampiakatra antsika iozongozonina ny ery lanitra. Iozongozonina ho zava-doza ny iseho alohan'i Jesosy ho avy. Vonina vai isika. Vonina vai isika hiaona amin'Andriamanitra. Vonina vai isika hiakatra any an-danitra. So de mbola variana eto amin'ity tany ity ianao. So mbola variana amin'ny zavatry ny tany ianao. Ry havana, ho avy anie Jesosy. Ho avy izy ampiakatra izay efa vonina hiakatra ihany. Efa vonina hiakatra ihany no ampiakarin'ny tompo. Andiny 17 farany. Amin'izay dia niraka ireo anjeliny izy ary anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Amen. Ry havana, aniraka ny anjeliny ny tompo. Aniraka ny anjeliny izy. Alay fisary an-tsaina ny anjely any an-danitra maro anisa tsy voaisantsika. Idina ndeha aka ny olom-boafidin'Andriamanitra. Aleloia, aleloia. Ho avy ny anjelin'ny tompo. Hiala avy eny an-danitra aka ny olom-boafidy anangona ny olom-boafidy. Ary ambarany tsara hoe avy amin'ny vazantany 4. Vazantany 4 tompoko. Zany hoe eran-tany mihitsy izany no angalan'ny tompo ny olony. Tsy amin'ny toerana misy antsika ihany izany no hiavian'ny anjely fa eran-tany. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe
avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny farany tany. Izay ny tenin'Andriamanitra eto. Hatramin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra. Ry havana, betsaka ny zanak'Andriamanitra eran-tany. Hatramin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra. Ry havana, zavatra mahagaga izany. Fifaliam-be ny zavatra iseho rehefa hiakatra isika. Engane isika ho tafakatra. Izany no mahatonga antsika miezaka mivavaka. Ry havana, mila isika mifankazatra amin'ny tsotoa. Mila isika mitady bebe kokoa ny tompo raha te hiakatra any an-danitra. Mila isika mivavaka maharitra. Mila isika misaraka amin'ny ota. Mila isika miova fitondram-piaina, miova tanteraka. Zay isika vao tafiditra ny lanitra. Raha mivavaka fotsiny isika, nefa ny isika tsy miova ny fiainantsika, dia tsy ho tafakatra isika, tsy ho tafiditra ny lanitra isika. Ry havana, tiantsika anie ny tompo, ary miantso antsika ny tompo hibebaka eo anatrehany. Mbola mampitandrina antsika izy anio ny amin'ny fiavinany amin'ny raha ho any lanitra antsika. Mbola hiverina zany tenin'Andriamanitra ry ampy io amin'ny sabotsy. Ry havana, tena efa akaiky ny fotoana, kely sady ho avy Jesosy. Ahoana ny ara-panahinao amin'izao ora sy fotoana izao? Vonona va ianao hiala eto amin'ity tany ity? Tsy maintsy vonona isika. Tsy maintsy vonona isika. Tsy maintsy isika tsy ho kamokamo intsony. Tsy maintsy isika mila mahery ara-panahy. Fa raha tsy mahery ara-panahy isika, dia tsy ho ety mihitsy ny fiainantsika, ary tsy ho tafakatra any an-danitra mihitsy isika. Ry havana, manasanao aho hiomana hibebaka isika. Oka isika handoalika izay afaka mandoalika. Satria ny tompo dia mila isika mandoalika anatrehany tompo. Satria izy ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy ilay tompo ny tompo, ka mendrika azy ny dera, dia tokony isika handoalika eo anatrehany iray. Handoalika eo anatrehany iray, ka oka isika hiomana handoalika izay afaka mandoalika. Fa izay tsy afaka mandoalika moa noho ny tsy fahasalamana, dia ny tompo no mahita tompoko. Ny tompo no mahita anao raha tsy afaka mandoalika ianao. Fa raha afaka mandoalika kosa ianao, dia oka handoalika eo anatrehan' Jesosy, eo anatrehany sisa fiandrianany. Satria ankehitriny na oviana isika miantso any tompo anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary raha tena mitady azy tokoa, dia manatrika eo ny tompo. Tompoko, manatrika ny tompo. Tonga izy manatrika antsika rehefa tena mitady azy isika, rehefa tena vonona isika mitady azy, dia tonga ny tompo miaino antsika. Rehefa tena mibebaka aminy ny marina isika anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ry havana, hivavaka isika, hoety eo amin'i Jesosy ny mombanao, hoety eo amin'i Jesosy ny fiainanao, hoety eo amin'i Jesosy ny fahotanao. Zaho tsy mahalala ny mombanao tompoko, fa Jesosy irery ihany no mahalala ny mombanao. Tsy zava-miafina ao anatrehany tompo, fa hita miharihary avokoa ao an-danitra, miharihary tsisy miafina ao anatrehany tompo ny momba antsika tsirairay avy, manomboka kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ka aoka ianao hitondra ny tenanao anatrehany Jesosy. Za tsy mahita anao, za tsy mahafantatra ny mombanao, fa ny tompo mahafantatra antsika tsirairay avy. Ry havana, dia mbola misy ny fotoana, dia manatona an' Jesosy. Dia mbola misy ny fotoana, dia tadiavo ny tompo, dia mbola hita izy. Hibebaka isika tompoko, dia
faranantsika ny fotoana ariana ny vavaka. Rehefa vita ny vavaka dia amin'ny sabotsy indray tsika miona eto raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Ny vavaka isika Tompo. Jesosy Tompo, ndreto izay Jesosy mandoalika eo anatrehan'ny seza fiandriananao. Jesosy malala o, zinona moa izay, zinona moa izay ray malala o, nefa mbola notiavinao ihany. Maloto ratsy izay, mpanota izay ray malala o, nefa mbola notadiavinao ihany izay ray. Notadiavinao izay satria asan'ny tananao ka tianao, ka natolotrao ny zanakao ilay tokana izay tianao, maminao, dia natolotrao teo ambony hazo fijaliana. Teo ambony hazo fijaliana Jesosy no nijalianao. Nitondra ny fahotana i Jesosy, nitondra ny fahotako anao Jesosy. Tompo malala o, misaotra anao mitafotafo, misaotra anao a Jesosy satria ianao no nisolo voina ay. Ianao no nanaiky Jesosy, naka nitoerako Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Naka nitoeranay tsiraray avy ianao Jesosy. Raha ny tokony ho izy dia izay olombelona tsiraray avy no nokapohina, no tsaraina, no ratraina ary no omboina, satria izay no mpanota, izay no mpanota Jesosy. Nefa ny ianao Jesosy dia nisolo vonanay, nisolo ny fahotanay ianao. Nozakainao avokoa izany Jesosy, nozakainao Jesosy ny fahotanay zanak'olombelona Jesosy, na dia tsy nanana otary ianao. Eny, ianao dia toy zanak'ondro tsy nisy kilema Jesosy. Tsy nahitana ota taminao Jesosy satria ianao ilay masina, ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Nefa nanetry tena ianao, nanetry tena ambany dia ambany ianao Jesosy, noho ny fitiavanao anay, noho ny fitiavanao anay Jesosy. Ka indreto izay Tompo, mifona eo anatrehanao, mifona eo anatrehanao izay Jesosy. Mamelà ny elokay, mamelà ny eloko Tompo, satria mpanota tsy mendrika, mpanota tsy mendrika ao Jesosy. Diovy amin'ny ranao ao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny lohako, ny tapon-dohako Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, ny tapon-dohako Jesosy. Izay loto rehetra nakasikasika Jesosy, ny fandriky ny fahavalo rehetra Jesosy, dia dorako amin'ny ranao Jesosy, tsisy akasika izany. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny fisainako, diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny sofiko Jesosy. Malala ho ny vavako, ny tanako, ny tongotro, ny foko, ny tenako manontolo Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. Izay olona ho tsiraray avy Jesosy, izay zanaka ho tsiraray avy Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy, mangataka aminao ao Jesosy. Anadio anay olona ho tsiraray avy Jesosy. Andoro amin'ny ranao Jesosy, andoro amin'ny ranao Jesosy. Ny asan'ny maizina rehetra tsy ambinina izany fa dorana amin'ny rano Jesosy. Miala aminay izany rano Jesosy avy any Nazareta. Dorana amin'ny rano izany Jesosy. Ny tafika hatry ataon'ny fahavalo dia tsy ambinina izany fa dorana amin'ny rano Jesosy avy any Nazareta.
miala amin'ny tenako manontolo izany, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny tokantrano, miala amin'ny asanao Andriamanitra, miala amin'izao écran izao fa dorana amin'ny rano Jesosy efa Nazareta ny asany maizina rehetra tsy ambinina izany fa miverina ny tany foana izany. Jesosy malala oky ianao no hiasa mandrakariva aminay, fenoy ianao izay fanahy masina, amboary izay ny ranao no sotroko Jesosy, ny ranao no sotronay zanakao Jesosy, zanakao tsirairay averan-tany, mifona aminao izay Jesosy ny amin'ny tsy fahamendrehanay, ho avy nefa ny ianao Jesosy hakanay, tompo malala ho mampitandrina anay ianao, mampitandrina anay ianao fa ho avy ianao ka mifona aminao izay, mamelà anay Jesosy, mamindra fo aminay Jesosy, amboary foana izay, amboary foana izay, tany fa tsy matananao, tario amin'ny lalan'ny fahamarinanao mba ho tanteraka masinana. Tompo malala mibebaka koa ao, bebaka ho an'ny olonao tsirairay averan-tany Jesosy, ny olonao tsirairay averan-tany Jesosy hoetika eo anatrehanao. Tompo ireo olonao ny mpanomponao tsirairay avy izay mibebaka eo anatrehanao Tompo, oky ianao ampaheran'izy ireny, amelan'izy ireny Jesosy, mamela anay Jesosy, mamela anay Jesosy. Tompo malala mianoa Jesosy izay mitaraina aminao, mianoa Jesosy izay mitaraina aminao, izay mangeta entanao. Tompo malala ao koa Jesosy ireo zanakao izay niverin-dalana Jesosy, mamindra fo Jesosy amin'ny zanakao tsirairay avy izay miverin-dalana, raha mibebaka aminao izy, raha mibebaka aminao izy Jesosy. Tompo mangataka aminao Jesosy, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Jesosy, satria tsy mendrika izay, tsy mendrika izay Jesosy, mitondra ny ankonanay koa izay hoeto amin'ny tompony ankonanao raha manana ankonana ianao Jesosy. Hoetika aminao Jesosy ny ankonako, hisambatan'olona Jesosy, mamindra fo, amboary Jesosy, amboary foana Jesosy ny ankonako tsirairay avy mba ho mendrika eo anatrehanao. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny ankonako tsirairay avy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny ankonako tsirairay avy Jesosy, amboary foana Jesosy, amboary foana Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny olonao tsirairay averan-tany Jesosy. Tompo malala ny zanakao eran-tany Jesosy malala ho an'izay tsy salama Tompo, oky ianao hanasitrana ny marary Jesosy, oky ianao hanasitrana ny marary Jesosy, fanay ny fanasitrananao, midina aminay, hanasitrana ny aretina rehetra amin'ny tenanay tsirairay avy, sitrahany izay fanay masina, fanay ny fanasitranana, sitrahany izay, sitrahany izay fanay masina ho an'izay marary, ka sy ho izay fanay masina apetrao amin'izay douleur amin'ny tenanao, ny tananao, fa sitrahany fanay masina raha mino ianao dia nasitranao ny fanay masina, mino fotsiny ihany hoy ny Tompo, sitrana amin'ny aranao fanay masina ny aretina rehetra, ny aretina rehetra fanay masina, sitrana amin'ny aranao izany fanay masina, sitrahany izay fanay masina, sitrahany izay fanay masina, oky ianao hanasitrana ny aretina rehetra, izay mararendo rehetra, oky ianao hanasitrana n'izany fanay masina,
izay manana retim-po rehetra okanao anasitrana an'izany. Na inona ny endrikretina rehetra fanahy masina okanao anasitrana, okanao anasitrana fanahy masina izay marary kibo rehetra okanao anasitrana fanahy masina. Sitrana amin'ny anaranao izany fanahy masina, sitrana amin'ny anaranao izany fanahy masina. Fanahy masina, sitrahan'ny olonao tsiraray avy. Izay voan'ny tazo rehetra dia sitrana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Fanahy masina, okanao ameno anay tsika. Fenoy anao izay, fenoy ny hery faherezana. Fenoy anao izay fanahy masina, izay zanakao tsiraray avy eran-tany. Mameno anay, amboary izay, avozy izay fanahy masina fa milanao fatratra izay, milanao fatratra izay. Misaotra anao fanahy ny iray, misaotra anao fanahy ny iray. Dera ho anao, aja ho anao, tompo malala ho, misaotra anao namela anay tsiraray avy, ny amin'ny fibebanay anio, ny amin'ny fanatonanay anao, ny amin'ny fiantsonay anao Jesosy. Tompo malala ho, misaotra ny amin'izao fotoana izao, misaotra ny amin'izao fotoana izao. Misy olona marary lamosina any, apetrao amin'ny kekin-tratranao ny tananao, mifandrify amin'ilay douleur ao amin'ny lamosinao, ary minoho fa ny fanahy masina nasitrana anao. Fanahy masina okanao anasitrana retin-damosina rehetra, okanao anasitrana retin-damosina rehetra. Afo ny fanahy masina, afo ny fanahy masina, afo ny fanahy masina. Okanao anasitrana ny retin-damosina rehetra, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Afo ny fanahy masina, afo ny fanahy masina, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Miala loharanon-karetina rehetra ongotana amin'ny ranon Jesosy dia atsipy any andavaky ny elo. Ongotana amin'ny ranon Jesosy dia atsipy any andavaky ny elo. Ongotana amin'ny ranon Jesosy dia atsipy any andavaky ny elo. Ongotana amin'ny ranon Jesosy dia atsipy any andavaky ny elo. Ny fandrika hitrazana rehefa vavalo dia ongotana amin'ny ranon Jesosy dia atsipy any andavaky ny elo. Ongotana amin'ny ranon Jesosy dia atsipy any andavaky ny elo. Ranao Jesosy no mandrakotra ny olonao tsiraray avy. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy, misaotra fanahy masina nasitrana anay olonao tsiraray avy. Misaotra fanahy masina, misaotra ny amin'ny fotoana rehetra izay vita teto, misaotra ny amin'ny fanatrehanao Tompo, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao satria mbola velona izay, mbola velona izay ka mbola afaka mibebaka eo anatrehanao. Tompo malala ho, apetraka eo anatrehanao izao alina mangina izao. Mety misy ihany efa toandro na maraina koa apetraka eo aminao Tompo ny hoavinay rehetra. Tompo malala ho, arovy eo ambanin'ny tanamairinao ny tsiraray avy, arovy eo ambanin'ny tanamairinao Tompo izay tsiraray avy, ka oka ny anjelinao no hitoby manodidina anay, oka ny anjelinao Tompo hitoby manodidina anay. Anao ny haja ray malala, anao ny saotra, anao ny voninahitra izay anao izany hatramin'ny taloha indrindra isaketry ary mandrakizay doria. Misaotra anao izay, mankalaza anao izay, manome voninahitra anao izay. Misaotra ray ny amin'ny fotoana rehetra izay vita teto. Raiso voninahitra ao Jesosy na dia kely aza
izay vitanay teto anio Jesosy. Ray sofonahitra Jesosy. Tompo malala anao ny haja sy ny saotra, ianao no asandratra. Tompo malala arovy izay tsiraray avy, arovy izay tsiraray avy Jesosy, mba ho tafiditra any an-danitra ka hijoro tsara eo aminao, hijoro tsara eo aminao. Misaotra Tompo, misaotra Ray, misaotra fanahy masina. Alleluia, amen. Ry hava-malala amin'ny Tompo, izay ny fotoanantsika anio ka mametraka veloma aminareo indray aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia amin'ny sabotsy izany isika mihaona eto raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Veloma tompoko.